dia sala amin'ny valala voatango ny vahoaka malagasy tsy fantatra itsony izay iatsambazana tsy fantatra itsony iza no atokisana satria mazava ny fanazavantsika teo rehefa miteny ny filohan'ny repoblika dia tsy fantatra itsony hoe marina zany na lainga izany na malizingizina ny filohan'ny repoblika hoe za tsy manao foana fa niporofonsika teo fa manao foana ny filohan'ny repoblika fa ny zavatra manahirana namana piorolder ary zay no amaranatsika nyty fandarana amin'izao takariva zao tam'izao alina izao dia ny fahafantarana fa iarovana an'izay mensonge d'état zay iarovana an'izay zavatra tsy ara-dalàna izay iarovana an'ireo manodidina azy ireo dia voatery ny filohan'ny repoblika miditra amin'ny lalana aveo amia teritery kokoa dia ny fieritseretana fa ho tapenam-bava ny mpanao gazety sy ny mpanao politika nisy conseil des ministres namana Pierre Holder zay hazavaitsika rehefa aveo fa tsy ara-dalàna nanapahana fa ny loi de communication no aroso voalohany eny amin'ny anteny miram-pirenena omaly ny filohan'ny repoblika dia sananambara ampabe maso ny amin'ny hoe tsy ekeny ny resaka lainga sy ny famelezana tsao sy ny fitapitaka fa ny zava-misy namana Pierre Holder dia tsotra mba iarovany an'ilay fanjakana tsy ara-dalàna iarovany an'ilay gouvernemanta tsy ara-dalàna iarovany an'ilay premier ministre tsy ara-dalàna iarovany ny tenany zay nandainga iarovany ny vadiny miditra lalina loatra ny fitondram-panjakana lasa filoham-pirenena iarovany an'izany rehetra zany dia ny mpanao gazety ny mpanao politika ny réseaux sociaux no everiny fa fehezana namana Pierre Holder ka eritseretiny amerenana ny Madagasikara ho toy ny Chine na Corée du Nord namana Pierre Holder